Fiadanana ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana fanorenam-pinoana eto amin'ny MCTV ary tsy mitsahatra ny manetana antsika mba hanaparitaka an'izao video zao mba ho fitahiana ho an'ny eo akaikintsika ny manodidina antsika ary izay fantatritsika ihany koa satria tena fitahiana ho an'ny fanahintsika zao. Alohan'ny izarana ny ten'Andriamanitra dia andehantsika hivavaka metraka an'izao fizarana zao sy ny fandraisana ny ten'Andriamanitra ihany koa eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Hivavakantsika. Fanahy masinao, matoky ianao zay ny amin'izay ahidinao aty anatin'ny fonay satria izay ahidinao no manasitrana, no manazava ary manangana anay. Dia mitenena aminay araka ny fombanao fa ny teninao no manasitrana anay ary aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia misaotra sady amin'izay ahidinao tompo. Alléluia. Amen. Eny ary tompoko. Fandarana fanorenam-pinoana ary arak'izany loha hevitra zany dia ny finoantsika mihitsy no mila miorina mandrakariva satria mifofofofo ary tena mirimorimo mafy ihany koa ny rivotry ny fampiviliana, ny fampierikerehana amin'izao andro farany izao satria efa kely sisa dia ho avy ny tompo. Ary dia mbola fitahiana ho antsika nefa no andraisana ten'Andriamanitra androany ampiorina n'izany finoantsika zany mba tonga antsika hatanjaka tsara ary ahomby amin'izay rehetra atao aminatin'ny fiazakazahana miaraka amin'ny tompo. Dia antsika andray ten'Andriamanitra ary Jakoba toko 4 ny andininy 7 sy ny 4 dia hoy ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba holaninareo amin'ny filanareo ry mpisintaka mijangajanga tsy fantatrareo va fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao ka na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ry havana rehefa mamaky an'izany teny zany tsika dia misy andiny ateny mampivara-ontsana ao anatin'izany hoe fahavalon'Andriamanitra. Nefa ny fanambarana tonga eto dia ho an'ireo kristianina. Nefa ambarany soratra masina hoe fahavalon'Andriamanitra. Raha ny tena marina dia izao tontolo izao ny fahavalon'Andriamanitra. Raha ny tena marina dia ny olona tsy mivavaka, ny olona mpanompo sampy, zany ny tena fahavalon'Andriamanitra. Fa eto kosa nefa dia ambarany soratra masina hoe ho an'izay misakaiza amin'izao tontolo izao dia mandrafy na koa manao ny tena no fahavalon'Andriamanitra. Iza moa ilay izao tontolo izao ambara eto? Ilay izao tontolo izao ambara eto tsy ilay zavatra hitan'ny masontsika, fa ilay izao tontolo izao ambara eto ilay fanaony, ilay fampiviliana, ilay fanalavirana an'Andriamanitra, ilay fisainan'izao tontolo izao izay manao an'Andriamanitra ho tahaka ny tsy misy, ilay manakalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa, izay ilay izao tontolo izao ambara eto. Ary ho fampiorenana ny ara-pinoantsika dia mila mitandrintsika amin'ny hazakazaka sy ny fiatrehantsika n'izao andro farany izao fa tadidio ry havana ny fisakaizana amin'izao tontolo izao dia fandrafiana an'Andriamanitra. Misy dikany inona moa ny fiainantsika mandrafy an'Andriamanitra? Inona moa ny tsiro ny fiainantsika raha ananantsika ary izao rehetra izao nefa isika tonga fahavalon'Andriamanitra? Androany zany ny afatra ao anatin'ity fampiorenam-pinoana ity dia izao hoe ny mangataka tsy mampanina an'Andriamanitra, ny midonga azo atao tsara, fa ny mila tandremana tsara ny zavatra angatahantsika ve ho an'ny filantsika ihany samba misy tombontsoa an'Andriamanitra. Ianao io miainao amin'izao fotoana izao na mahita n'ity video ity mety manana zavatra tena hidonginao sy angatahanao amin'ny tompo. Tsy diso ianao anatin'izany. Ary marina mihitsy ny safidinao hoe ao amin'Andriamanitra ianao no mitady fity ao anatin'izany zavatra angatahanao zany. Fa ny zavatra mila hametrahana fanontaniana dia ny hoe ity zavatra angatahako ity moa ho ahy ihany ve? Ho an'ny filako manokana ihany ve? So dia vao mainka hisakazako amin'izao tontolo izao, vao mainka hampanalavitra amin'Andriamanitra, vao mainka hampifikitra amin'izao tontolo izao, mila mandinika isika. Jereo tsara ny zavatra angatahanao fa rehefa hitanao fa mampifanakaiky anao amin'Andriamanitra ho tanterahan'Andriamanitra aminao zany. Fa rehefa hitanao fa mampanalavitra anao amin'Andriamanitra
dia atsaharo ny fangatahana n'io zavatra io fa mangatah fahendrena amin'ny tompo fa ratsy be zany hoe tonga fahavalon'Andriamanitra zany amintsika misakaiza amin'ny tontolo izao. Ety-pamaranana Jesosy ane hita ary amaly vavaka anao rehefa araka ny sitrapony zany. Mino fa androso ny finoanao anatin'izany dia tsy angatangatapoana intsony ianao amin'ny filanao manokana fa isy tompontsoa an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra angatahanao eo anatrehan'ny tompo. Voninahitra ho an'ny tompo rery ihany Pasteur Andranto Mahenona avy amin'ny fiangonana Fanasy Fiainana no nizaran'izany afatra izany ao anatin'izao fandaharantsika fanorenam-pinoana eto amin'ny MCTV izao. Fiadanana.